Fanameravantsika rehetra le afaka kotratra ity alarobia fa 7 ny volana jona ity ny mofinainantsika anio a dia ny bokyny Levitikosy toko fa 7 ny 9 ka hatramin'ny 9 zay perikiopa tamin'ny ady lasa teo moa izy io. Levitikosy toko fa 7 ny 9 ka hatramin'ny 9 hotsika hoe perikiopa tamin'ny alahady teo ihany izy io dia ho an'izay tany am-piangonana zany dia mamerindesony izy mahatsiazo zay fanoresahana tany am-piangonana. Fakitsy amin'ny alalan'i Jesosy zany afaka malala. Aza mandehandeha manaratsy eo mason'ny firenenao. Aza mitsangana andatsaka ny ranony namanao, izaho ny Jehova. Aza mankala ny rahalanao amin'ny fonao. Mananara dia mananara ny namanao, mba tsy azonao eloka noho ny aminy. Aza mamaly ratsy namanao am-po amin'izay re firenena aminao, fa tiavany namanao tahaka ny tenanao, izaho no Jehova. Ray masono manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andininy 9 ry havana saika itsika tsenjery, tiavany namanao tahaka ny tenanao, izaho no Jehova. Fa hoe rehefa avy ny teny Andriamanitra manao hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao, toy izy hoe izaho no Jehova. Manamafy zany Andriamanitra rehefa ko malala, manao soni Andriamanitra ny teny manao hoe tiavany namanao, amin'ny alalan'ny tiavanao ny namanao no ahafantaranao an'Andriamanitra. Zay ny dikany teny hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao, izaho no Jehova. Amin'ny alalan'ny itiavanao ny namanao no ataontsika hoe ahafantaranao an'Andriamanitra. Ny boky Levitikosy dia boky ny mpisorona, boky natao an'ny mpitondra fivavahana, boky natao an'ny mpino, an'ny levita zany, boky natao an'ny kristianina, ho an'ny mpanefana san'ny tompo, zay voaositra. Satria voaositra tsy tokony adonoina fa voaositra noho ny amin'ny Kristy itsika, kristianina zay tika teny hoe kristianina, voaositra noho ny amin'ny Kristy. Dia boky natao hoenao zany dia natao anao ty boky ny Levitikosy ity. Ary dia laha mijery tsara ny azo fijaliana itsika dia misy ny mitsangana dia misy ny mitsivalana. Iny azo fijaliana iny dia fitiny boky ny Levitikosy keo izy iny. Teny roa no mamintina ny boky ny Levitikosy. Voalohany, aoka ho masina ianareo satria masina. Zany hoe ny kristianina na ny fiangonana na ny mpino izay mamaky ny boky ny Levitikosy ka manatona an'Andriamanitra, manompo an'Andriamanitra satria voaositra, dia manaja an'Andriamanitra. Aoka ho masina ianareo satria masina. Zay ny mamintina Levitikosy voalohany. Fa ny faharoa mamintina ny boky ny Levitikosy dia izao, tiavany namanao tahaka ny tenanao. Dia zay io azo fijaliana io le avako malala, ilay mitsangana ny heviny dia izao, aoka ho masina ianareo satria masina. Raha vakina boky ny Levitikosy zany ny azo fijaliana dia zay no hevitra ilay mitsangana, aoka ho masina ianareo satria masina. Zany hoe ny fanompotsika an'Andriamanitra, ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia fifandraisan'ny fahamasinana. Manatona an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahamasinana isika. Zay ny dikan'ilay mitsangana. Tafiditra ao anatin'ny fahamasinan'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny azo fijalian'i Kristy. Zay ny dikan'ilay mitsangana. Alay mitsivalana kosa dia ty hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ho an'izay manao fizika tsotra dia mahafantatra fa tsy azo zany mihitsy ny mitsivalana raha tsy azo ny mitsangana. Zany hoe ny mitsangana, ny vertikal no azo aloha ny horizontal. Noho zany dia ny fifandraisana, ny fahamasinantsika ao amin'Andriamanitra dia manjary inona? Manjary fitiavana namana tahaka ny tena. Dia reto misy zavatra vitsivitsy azo amin'izay perikiopa menantsika teo, fa anjatony raha ohatra ka hoe ny endriky ny fitiavana namana ao amin'ny Levitikosy ny resahana. Fa vitsivitsy zay resahany 9 sy ny kahatramin'ny 9 voalohany dia izy manao hoe tandreminao manaratsy eny amin'ny firenenao. Manaratsy ny namanao io zany. Manaratsy olona eny amin'ny firenenao. Fa nisy fotoana nresahantsika ndray maky ny lay ataontsika hoe pyramide de Maslow. Anisy nresahantsika. Iny mantsy matetika ampiasain'ny olona zao. Ny pyramide de Maslow dia nanazava fa
misy filana fototra dimy zay tadiavin'ny olona eo amin'ny antsony fiainana na ilain'ny olona amin'ny fiainana tsotra fotsiny. Ny filana voalohany masoloha dia ny filana sakafo, ny filana physiologika resahantsika tamin'ny toloteny io, ilay filana fototra, ilay filana physiologika, ilay hoe sakafo hohanina hotafiana, hosotroana sy ny sisa rehetra. Fa ny filana faharoa dia ilay sécurité, ilay zavatra fiarovana, ny fahazahoanantoka zay mba hanana ny tena, fahazahoanantoka fa tsisy very, tsisy angalatra, na ny ain'ny tena na ny fanana ny tena. Zay ny faharoa. Rehefa mba milamina tsara ny sakafo zay hotafiana zay rehetra amin'ny fiainana, dia mba milamina kosa ny fiarovana ny fanana ny tena zay rehetra mba nikelezanaina, zava-dehibe zay faharoa. Fa ny fahatelo rehefa ananan'ny olona zay zavatra anankiroa zay dia tsy ampy azy zay, fa lasa mitady fitiavana izy, ary lasa mitady lasa te hivelatra ao anatin'ny fihetseham-po fa tiany izy, te hivelatra ao anatin'ny fihetseham-po fa misy izy, te hivelatra ao anatin'ny fihetseham-po fa ilainy izy, te hivelatra ao anatin'ny fihetseham-po fa tena zava-dehibe amin'ny hafa izy. Zay le antsoina hoe appartenance ho itsika teo. Zany hoe lasa lay olona zany rehefa mba manana zay mba ilainy izy dia nidigana faharoa ty fahatelo dia zao tonga filan'ny olona lay mba maha izy azy za malagasy, za teraka avanenana, za ahita avariny tanindrazana izao fiangonana izay protestanta, za sy ny sisa rehetra, zay appartenance zay ilain'ny olona zay tsy hoe aitraitra zany fa zavatra mandeha ho azy psychologique hoy Maslow. Ary ny fahatelo dia lay ny faefatra no marina kokoa dia lay hoe fanajan'ny olona anao rehefa mba ao anatina fikambanana anao ka azonao antoka fa mba tian'ny olona ianao, misy heviny amin'ny hafa ny fisinao, dia nidigana faefatra ao masonao dia zao ny fanajan'ny olona anao. Lasa hajain'ny olona ianao, mangetaheta fanajana, mangetaheta fakatoavana sy voninahitra, mba te ho mpitarika, mba te ho folo zava-dehibe amin'ny olona, zavatra ilain'ny olona zay ho masonao maha olombelona nofo azy. Dia mba ilaina ny anajan'ny olona azy, anajan'ny olona ny tena hoe ary eny dia tena mahafinaritra, olona tsara, manana talenta, be fitiavana sy ny sisa rehetra. Mila zay filana faefatra zay ny olona. Masolo zany hoe tsy nio fa lay aza mamboninahitra mba omeny ny hafa azy tadiavin'ny olona io. Fa ny digana fahadimy dia lay hoe ny fahafenon'ny olombelona maha olombelona azy ilay estime de soi, hoe dia za dia manana valy amin'ny tenako, mba tratrako ny tanjoko, mba tratrako ny vinako, tratrako ny nofiko, sy ny sisa rehetra. Eto zany dia ny boky Levitikosy dia sary-piaro amin'ilay haja mamboninahitra. Hoe nao dia hajao ny haja mamboninahitra ny namanao, hazalitony zany, nanasatra azy, nanasatra ny ray aman-dreniny, nanasatra ny fianakaviany, ny nanondrotra azy ho amin'io haja mamboninahitra io. Marina loatra fa ny haja mamboninahitra dia avy amin'Andriamanitra ekeny zany, fahasoavana avy amin'Andriamanitra ny haja mamboninahitra. Ny tolon'ny teny malagasy vanao hoe vindika haja, vidim-boninahitra, ny tolo ary natakatra zany hoe raha misy voninahitra azo vidina dia vidio sanatria midiny hoe vidika aza vidim-boninahitra dia hoe lafo zany, hajao zany. Dia zay ny mahatonga amin'ny toe-tsaina malagasy rehefa koa malala, dia tena ny toe-tsaina malagasy ny tezanantsika dia manaja tena, manaja tena, zay ny dikany hoe mba vidika aza manaja tena. Ary eto ny boky Levitikosy dia mampianatra antsika hoe ny fitiavana namana dia izao, tsy ny tenanao ihany najainao fa ajoko ny aza mamboninahitra ny namanao, azalitona, aza endrikendrehana izy, aza ratsina izy, aza fosaina izy. Paoly moa dia manazavany hoe amin'ny taratasy ny soratany amin'ny Koritianina manao hoe tandremy tsara fa misy olona ao aminareo, mantsy ny Koritianina, mandeha mitety-trano manaratsy olona miraharaha ny hafa, tsy ny azy ny jereny, ny fiainany tsy ny fiainany jereny, fa ny fiainan'ny hafa ny jerainy sy tsika ireny, tantsika irany, tandremy tsara amin'ireny olona ireny. Ary rehetra afaka malala dia manafatra ny boky Levitikosy fa ny tena namana dia tsy manaratsy, tsy mandoto ny mpiarabelona aminy. Dia iny ny ty mahazo antsika kehitriny dia afaka malala. Hitanao fa tsy toetra antsika kehitriny intsony zany, tsy toetra antsika na dia samy malagasy piray tanindrazana ary na dia mipiray tapo aza, na dia mifianakaviana dia efa tsy toetra antsika intsony zany. Noho ny fahasimban'ny fanabeazana, noho ny faharavan'ny sotoavina, na dia ny maha malagasy fotsiny ary maika moa fa ny maha kristianina dia tsy afa tsy vitantsika na dia
tena atsika raha mo tsy voajatsika kehitriny ka maika ahoana no hahafahantsika manaja ny voninahitra sy naja voninahitry ny namantsika ndraindray na ny tenantsika raha adinitsika niaja momboninahitry ny tenantsika atotsika ola ny anaja momboninahitry ny namantsika mila mibebaka tsika ny afako malala mila mibebaka ary anatin'izany fibebahany zany no anajantsika mety tompo mampianaranay mba hanaja niaja mamboninahitry ny namanay tsy lotona izy tsy alainay baraka izy tsy simbana izy fa sarobidy aminao satria ny voninahitra niaja sy omen'andriamanitra ny olona de tsy aliny olona iny fa omen'andriamanitra arakotr'andriamanitra eo amin'ny fiainana de aza simbana satria zavatra nomen'andriamanitra azy fa ny faharoa de izy manao hoe tandreminao tsara amin'ny fiainanao isan'andro de zao aza de mankahalan-drahalanao amin'ny fonao aza mankahalan-drahalanao amin'ny fonao ina de zany re afako malala aza mankahalan-drahalanao amin'ny fonao zany hoe aza tao latsapaka le fahakalana hoe fahakalana de le fahatezerana manjary lolompo ka manimba ny lolompo le afako malala ny fahatezerana ny fahakalana de rehefa latsaka ao anaty de manimba lay olona ary manjary mibaiko ny fomba fijerin'lay zavatra mihitsy fomba fijerin'ny olona mihitsy raha ohatra ka teny efa ampon'ny olona ny ota de ny ota ny manjary mife na ny teny laoko ny vavany amin'ny namany na ny fijeriny na ny fihetsiny io ny teniny Jesosy nefa nanazavaza manao hoe tsy ny ety ivelany nge mahalotony olona fa ny ao ampon'ny olona ny mahalotony olona ka rehefa ao anatin'ny fon'ny olona ny fahakalana ny namany de ny fijeriny namany de manjary diso daholo manjary diso daholo ny fijeriny namany ary mararazy de zao manjary misy fifantsifinjavatra indraindray ohatra hoe sendra nanompo maso azy ny namany ka efa feno fahakalana ny namany iny izy de ny fijeriny aniny toy ny nangarika azy nefa tsy nangarika azy mety variana lay olona hoe tena hitano de devoly koa moa bapanga toy zany devoly moa tena nangarika anao mihitsy izy teo ka tena nangarika mihitsy iny sendra ohatra hoe nanompo mivoaka tare amin'ny valavarana ilana izy kanefa le avisy valavarana anankiray akaiky teo de avy ny devoly bapanga manao hoe hitanao hoe tena mivoaka avary mihitsy izy tsy teny mihitsy ny ifanena taminao teo fa tena o le pepanga mipitsipitsika ao anatinao satria efa ao anatinao le fahakalana le olona mi mety tsy nieritreritra zany fa noho ny atojahatra maro samihafa nampivily azy tany tena zay mihitsy natonga azy teo ka tsy te hifanena aminao akory izy nandrandray asa tsy fantatro sendra latsaka na sendra misy antsoka tapaka lay telefona noho ny zay ambony automobily izy miantso telefona ka tapaka le izy hitanao hoe tapaha mihitsy le telefona fa tsy te iainao anao izy sy ny sisa rehetra rehefa tsy madio ny fo le avako malala de tsy madio koa ny zavatra jerena zay mahatonga ny Paoly nazava hoe ho an'izay olona madio fo de madio nge ny zavatra jerena fa ho an'izay olona maloto fo de maloto tolo ny zavatra jerena de nidikany hoe mankahala ny rahalahnao amin'ny fonao ianao de manimba ny fijerinao azy ary manjary manimba ny tenanao ary mihoatra lavitra anao zany no hoe latsapaka le fahakalana de afindranao amin'ny hafandray afindranao zany hoe rehefa latsapaka le fahakalana de manjary afindranao amin'ny olokafo zay fahakalana zay de miteny ndray manao hoe ka aza miavana amin'ireny inona koa ny havanana amin'ireny za aloha de tsy miavana amin'ireny rehefa mahita n'iny olona iny de aza mandray ny inona andraisana andreny rena ingizy zao rehefa tratran'izay ianao de tadi fa latsapaka zay le fahakalana inona koa ny ifandraisana amin'ireny inona aza mba mifanahy amin'ireny aza mba mifampiraraha amin'ireny aza ohatran'izao ny tantaran'ireny ohatran'izao ny nataon'ireny taminay sy ny sisa rehetra rehefa amin'izay fotoan'izay de mila mibebaka ianao satria manjary areti-panahy lay izy tsy areti-pifandraisana fotsiny intsony fa tonga areti-panahy ka mila fanasitranana mihitsy ao amin'ny tombo ny farany de ny fanajana aina izy manao hoe tandreminao aza mitsangana andatsaka ny rano namanao ny fanajana aina zany hoe tsy mamono olona ianao tsy mamono olona ianao tsy zay mazava ho azy tsy mamono olona fa makahala olona koa ijaolona de mamono olona ary ny ataontsika hoe ny teny marary ny fanaovana lay fihetsika zay tsy mampivelatra le aina ohatra ny fanavakavahana zay hitantsika amin'ny trangery fanavakavahana na ny faniliana zany de isany ataontsika hoe tsy mampahazo aina ny hoe mandatsaka aina de tsy hoe manala ny aina ihany zay an'Andriamanitra fa zay manao koa ka tsy manao zay tsy ivelaran'le aina de ao anatin'ny famonoan'olona ohatra hoe voazahantsika teo ny fanavakavahana azo noho ny fahasembanany noho ny toejahatra maro samihafa zay tsy avy aminy
dia isan'ny ataontsika hoe tsy sitrapon'andriamanitra. vavaksika tompo misoranao zahay no ny teninao zay mampianatra anay fa ny pino zay mizotra makamin'ny fahamasinana de teraka ho azy ao anatiny no ny azo fijaliany Jesosy zanakao ny fitiavanamana zay manjary fitandrona ny aja mamboninahitry ny mpiarabelona avy aminao ny aja mamboninahitry ny namanay ny fisondrota ny fahasoavany eo amin'ny fiainany de avy aminao de ampianarinao zay anaja azy reny anajako ny ainy zahay tsy hanimba ny fiainany tsy hanimba ny fanary nofony zay nofony sy ny fikasany tsara ny anatiny de ampianarinao zay anaja izany vina ny namana izany anampianatra ny radioko ianao tompo fa ny fitiavanamana zay ateraky ny azo fijaliany Jesosy zanakao sy ny firaisanay aminao de manova ny fijerinay ka tsy mahatonga anay iaina ao anatina fahakalana fa mahay mamela de atao viainana isanandro zany tompo marifo zay raha misaraka aminao malemy zay raha mifandao aminao azony fa tsy mahazona anao terizo fa tsy mahatahiry zany toetra zany raha tsy aty anatinay ny fanahinao masina koarotsay ny fanahinao masina iasa mahery aty anatinay iainanay zany sitraponao nambarany teninao zany aminariny Jesosy Kristy mpamonjy amen.